Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, dera si voninahitra feno atotrotsika an'ilay nahary izay nametsika itombonandro am'izao fotoana izao. Ny datisatsika dia mbola mitohy araka le nambaratsika tamin'ny datisa farany teo hoe kaifa nastakbilu shahra ramadan, ahoana ataotsika hitsena an'izany volana masina ny ramadany izany, satria afaka fotoana vitsivitsy dia higadona amintsika ny volana masina ny ramadany. Aorinina antsika ifandiresaka ny fikasananao amboaro tsara, apetrao tsara amin'ny tompo Allah, fa aza mifehanao amin'ny antony olombelogno na amin'ny antony donia. Dia ny faharoa atsika miteny hoe dia efa mila miomana sahady ianao natanteraka ny ramadany ilainy Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadany feno famakina Qur'any, feno fanaovana fanompoana maro isan'ny karazany. Alohan'ny hatongavana zany ramadany izany koa ilaina itsika zany, io zany tena tiako hatongavana, io zany le sujet anankiray lehibe. Ilana zany alohan'ny hidiran'ny ramadany fifamelana heloka, réconciliation vita ho azy izany. Satria na ino, paminany Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam miteny amin'ny hadith ngatin Muslim, rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, miteny Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu'radu al-a'mal ila Allah لكل يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا بين عبد وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، وفي رواية فأنظروا هذين حتى يفيئا، اتركوا هذين حتى يفيئا. ذكر لحديث isakany ala tsinainy, isakany ala kamisi, ny asa soa ataon'ny zanak'olombelona dia miakatra any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Afa-tsy hoe olona anankiray manao shirky manambatra ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fanompoana azy, manompo Allah subhanahu wa ta'ala izy, en même temps izy mbola misy karazany sahany, karazany vilia, karazany zavatra hafa koa hitavandrainy ankoatran'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Donc zany le olona manao shirky nambarany Allah, aza ampiakariny aty ny asa soa zay vitany jusqu'à izy manao tauba am'izany fanompoan-tsampy izany. Ny faharoa, ny olona anankiroa nisy disadisa entre izy roa, ny olona anankiroa ny famaly izy roa, ny olona anankiroa dia tsy mifampiteny izy roa, ny olona anankiroa mbola manana rankiny jusqu'à hitriky ny ramadany, ireo tsy mifampiresaka, ireo tsy mifanao salamo, io olona io dia aza laina ny asa soany, aza ampiakariny amin'ny agaty ny asa vitandreo. Dikan'izany na ny ramadany hataonao dia tsy ho resiny Allah jusqu'anao mandeha amin'ny namanao, mifandray tagnana ianareo, mifamela heloka ianareo amin'izany fotoana izany. Allah subhanahu wa ta'ala dia mandray asa soa zay nataotsika amin'ny volana masina ny ramadany. Dikan'izany samia ny olona mandinika, na antra zanaka sy ny mama izany, na antra mpiara-miasa izany, mpiara-monina izany, jama samby jama izany, raha toka nisy teny navoakanao, raha toka nisy ady disadisa nandalo antranao ndraiky fulany, dia mandehana dia nizao. Raha tsy hitanao ma izy azonao amin'ny telefony, aleva amin'ny telefony, ry rahalay hoavy ma ramadany, fa za ma misy teny mafimafy nataoko taminao ndray andro, dia araka le teny mpaminany, raha tsika tsy mifamela dia tsy misy asa soa hiakatra amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mety teny rahalay amin'izany fotoana izany, mafy loatra nataonao tamiko, zany dia nalainao baraka eo anivon'ny mason'olo, dia za tsisy andra za hamelanao. Ka mpaminany Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dia miteny man la yarhamu la yurhamu, zegny tsy mamela namany rehefa tonga aminazy le namany dia mangataka famelan-keloka, fa izy miteny za tsy sana za hamelanao, dia tadidio tsara fa Allah koa dia tsy hamela le olona tsy mamela ny namany.
irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Avelao ni fautana ni ule tambuni tani fahamela na kuwa ni ipamela heruka ani amlant. Ralai siya bavi ajena ngatin funo nga Islam. Tungakuwa ni Ramadani afakafutuna vits dia anzara no zani mandin kia tsara. Satria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia miteni wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Tena tsara amni zireu ni meyera ni ulam fandafi ireu dia limtarka ni salamu amni naman. Metitene ngeno zani mano salamu ans fa itsimeti mamali salamu nakai anjaran zani adidin zani. Metitene no zafuna nge mano salamu alu amnaz dia misy tantara betsaka zany dia nandalo tamin'ny antra ireo sahaba tany aloha. Ndre andro misy tantarany Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ndraiky Omar. Rehefa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dia nanazava tsara zany hoe le mpandalo, zany hoe almaru yusallim ala rakib والقليل يسلم على الكثير والصغير يسلم على الكبير. زمي نقول كيلي تكون هانو سلام أم ليبي نقول باندالو تكون هانو سلام أم نلوم بيتكا نقول فيسانيسا تكون هانو سلام أم نقول مروانيسا كا مسكازا نندال عند عمر بك علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا زنوي ni Omar zani sar nangan salamu alua na efatatra en position zani izy mandalo dia tokony hano salamu ni ataotsika hoe ny olo mipetraka. Izany hoe eto zany Ali ibn Abi Talib nanambony tena zany izy tamin'ny Omar na efatratra zany Omar mipetraka tsara ndray andro ena mbambariny tsara ny satrokonazy ndraiky amamanazy fa Ali zany handalo fandray mitoraka ty nambarany ahazo salamu avy amin'Ali izy dia tsy nanao salamu Ali tam'izany fotoana izany. Io mataotsika hoe ikhtilaf zany tsy fidiven-kevitra entre manampaizina hoe ny manao salamu uno sunna fa ny mamaly azy dia wajib. Fa kanefa misy zany ataotsika hoe amin'ny hadith maro meme agnatin'ny Quran manambara hoe fanaovana salamu izany ka amiko manokana dia fanaovana salamu io zany dia atsika mety tsy teny izy wajibu fa kanefa tokony hatao satria Rasul miteny afshu salam bainakum, aparitanareo ny salam satria io mitondra la paix, io mitondra fiadanana, io mitondra fahasalamana, io mitondra karazany mahabba fifankatiavana antranareo. Eto zany Ali ibn Abi Talib nanambony tena tamin'ny Omar. De niteny Omar magnino anao tsy mety magnano salamu izao? Zao ihany nambaranao Omar toujours magnano salamu aloha aminao. Ka lasa ireo nandeha amile pitsara eto ambony tany tsy zay izany fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rehefa tonga tany tantarina Omar zavatra nandalo tezitra ile malalatsika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ka niteny tamin'ny Ali manino anao dia manambony tena amin'ny Omar tsy manao salamu azy aloha dia niteny zany Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu adinganao ve ry Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndre andro anao niteny amin'ny hadith zay manao hoe zay olona zatra manao salamu aloha amin'ny namany olona io dia hidriky amin'ny janna. Ka nambarana Ali tiako Omar magnano salamu zao aloha tiako izy loha hidriky amin'ny janna alohan'ny hidirao. Ka eto zany amaranatsika ny darsatsika androany teny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan illa ghafara Allahu lahuma qabla an yatafarraqa. Hadith agnatin'ny Sahih Muslim dia manambara tsy misy mipino musulmany anakiroa ireo zany mifanojo mifanena izy ireo ka mifandray tanana izy ireo afa-tsy hoe zanahary mandraraka ny pesen'izy ireo, mandraraka ny gonan'izy ireo, mandraraka ny fahotanan'izy ireo juska reo zany miataka, reo zany misaraka.
aiza nareo mahita diny ho ny fandrentanana fotsiny dia miraraka ny fahotanan'izy ireo. Zany no amaranantsika ny émission androany fa mbola hotizantsika amin'ny manaraka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.